Mametraka kosa ny mahazava-dehibe ny fividianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny sendika ivondrona ny mpiasan'ny komina Antananarivo renivohitra. Nanolotra sosikevitra entina hanatsarana ny fitantanana ny tanàna Antananarivo tamin'ny kandida ho ben'ny tanàna miisa 5 moa ny avy ao amin'ny mpiasan'ny komina. Mametraka ho zava-dehibe ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny sendika ivondrona ny mpiasan'ny komina Antananarivo renivohitra. Nanolotra sosikevitra entina hanatsarana ny fitantanana ny tanàna Antananarivo tamin'ny kandida ho ben'ny tanàna 5 ny mpiasan'ny komina. Maire ho avy efa nisy procédure nataonay miaraka amin'ny maire ho avy. Efa mivorona association rehetrarehetra nandrafitra zany ny komina ny mpiasa tamin'ny resaka journée de réflexion teny Ambanjobe roa taona lasa zay. Dia ny tête direction zay nisy fotoana tao aoriana fitsanganana syndicat. Ireo zany netahitan'ny komina dia narafitray ho dépliant anankiray io. Dia io zany efa naparitakay zay moa tsy manao politika efa menay daholo sivy mianadahy zay milotsaka hoe ity raha lany ianao dia ity ny andrasanay. Fa ny andrasanay tena hoe iraisana aloha. Ny olona ny komina zao tao anatin'ilay grève natao reo teny efa mivanty PDS ty avokoa ny olana. Efa voavazana ny olana rehefa milamina ny komina dia zany anisany manahirana zavatra efa milamina ny korontanina. Nangataka prime mpiasa nahazo esorina ny avany atsy ny avany roa ny esorina atao mpiasa daholo ny staff mpiasa daholo tsy misy olo-kafa vitsivitsy ny olo-kafa ny parkina efa tsy omena olo-kafa fa miandry zay bentanana vaovao ny fitokoana ataon'ny komina rehetra teo aloha zany efa voavahanty PDS ty avokoa tao anatin'ny roa volana fotsiny voavahany. Dia izao moa mbola misy olona indray olana personnel ilay izy fa orientena ho aty amin'ny olona mpiasa. Tsy mitokona mpiasan'ny komina Antananarivo renivohitra araka ny fanamarian'ny filoha-levitry ny syndicat SMKR. Ny olana tonga n'ilay cotisiny zany dia nanao abandon de poste izy zay tsy mety zany eo amin'ny lalàna ny asa ary ny olona syndicaliste ny tokony ho filamatra amin'ny asa. Rehefa nanao abandon de poste izy dia nahazo 2E. Rehefa nahazo 2E izy valibiraingina no nataony tanaty 2E. Izao izy miakatra codisy zay marina matetan'ny komina efa betsaka ny olona niakatra codisy tsy nitarika le grève zany. Fa rehefa syndicat avy ianao dia tsy azo ampiakarina codisy ninona faute grave nataonao. Io zany le tsy ifanarahana sy mpamafalalana sy ny gardien ihany ve zany sa iza ihany no afaka le mpiasa madinika ihany ve zany no afaka ampiakarina codisy. Fa ianao rehefa filohan'ny syndicat dia ianao ve tarika grève ary tsara manamarika fa mpiasan'ny komina tsy migrève fa miasa zao mpiasan'ny komina misokatra daholo ny arrondissement miasa ny départemental rehetra. Tena toerinay zany ao anatin'izay dia tsotra hoe ianao filohan'ny syndicat indray no manaonao foana mitarika ny mpiasa hoe ataovy zay tokony ataovy zay tiana atao fa codisy zany afaka mitarika olona tsika dia rava foana zany. Nefa ao anatin'ny asa tsy maintsy misy ny codisy rehefa manao faute professionnelle toy io ataony io zay lazaina fa amin'ny madokotera anazy faute grave zany zany any tamin'ny andro tsy natao azy ny chef de service mbany sauvier fa raha tsy chef de service ny tao maty le olona faute tena grave zany non assistance de personne en danger zany ataony zany ary tsy ekeny zany na maha olona fotsiny ary. Nisongadina indrindra ireo nandritra fihaonana tamin'ny mpanao gazety izay mitanterahan'ny syndicat ny mpiasan'ny komina Antananarivo renivohitra SMKR teny amin'ny lapan'ny tanàna androany.